fa hoy ny soratra masina. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitrao eo amin'ny altara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny raha ilainao manana alahelo aminao, dia avelao eo anoloan'ny altara ny fanatitrao, ka mandehana aloha ataovy izay hihavananao amin'ny raha alainao, ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitrao. Fa hoy koa ny soratra masina, raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy, ka mamela antsika amin'ny fahadisoantsika rehetra ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Mimankoma isika riavana noho ny Fanompoam-pivavahana, ny hira 454 no iomanantsika amin'izany. Hoanao izay mibebaka marina tokoa, ndeha hitsangana andray ny famelan-keloka izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po anao. I Kristy izay tsy nalala ota, dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy atsika, mba ho tonga famarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Noho izany ary ravana voavela ny fahotanareo ny anarany masina ka miderahany Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny hira 770 mahazo toerana ny fiangonana. Ny hira 770 nataontsika mialohan'ny vakiteny, dia ao anatin'izany dia miakatra ireo izay hamaky ny teny fandimby.
Tompoko, izany dia ho hitantsika ao amin'ny Isaia toko fahaenina amby roapolo, atomboka amin'ny andininy raika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Isaia toko fahaenina amby roapolo, atomboka amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa hita dia izaho mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Jehova ô, avo ny tananao, nefa ny Epistily voalohany ho an'ny Efesiana toko voalohany, raisitsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Efesiana toko voalohany, raisitsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, mamango ny olona masina any Efesosy. Filazantsara nosoratany Jaune, toko 410, andininy 410 ka hatramin'ny 410. Filazantsara nosoratany Jaune, toko 410, andininy 410 ka hatramin'ny 410. Rehefa hita itsika izany dia hiary hitsangana isika ary izao hamanky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Lazaiko aminareo marina. Nay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Mbola hiara iombona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Rainay izay saro-piaro amin'ny olonao tokoa.
ka miteny aminay mandrakariva ianao mampahafantatra ny sitraponao zay tianao ho tandrovanay, mampahalala anay ny didinao zay tokony ho ajainay. Misaotranao izahay fa voavaky teo ny soratra masina zay mirakitra ny teninao tokoa, dia raha iaino ny afatra zay ampitondrainao ampanomponao izahay dia mangataka ny fanahinao masina hiasa mahery aminay, ampiteny ny mpanomponao mba haizany mampita ny afatra zay ampitondrainao anay. Dia ny fanahinao masina ihany no angatahanay anomana ny fo amampanahinay, haizanay mandray zany afatra izany, zany afatra izany zay tokony ho tandrovanay, tokony ho ajainay ary iainanay mandritry ny andro mpiainanay rehetra. Izany mivavaka sandratra aminao Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Riavana malala rehetra eo amin'ny Tompo, mitobona amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny soratra masina zay akantsika afatra ny amin'ity anio ity dia hitantsika ao amin'ny Isaia 1:20 ka hatramin'ny 1:10. Isaia 1:20 ka hatramin'ny 1:10. Raha mijery ity soratra masina ity isika dia manambara ny hira sy fankalazana ary fisaorana Andriamanitra zay nataony zanak'Israely noho ny zavatsoa zay natolotra Andriamanitra ho azy ireo, ary noho ny famalian'Andriamanitra ny fahavalony zanak'Israely zay nanenjika azy ireo, zay nambabo azy ireo. Zavatra anankiroa ry afaka no andeha hojery antsika ato anatin'ity soratra masina ity. Ny voalohany amin'izany ankalazany Tompo fa miady amin'ny fahavalon'olona izy. Zay ny voalohany. Ankalazany Tompo fa miady amin'ny fahavalon'olona izy. Raha mijery eo amin'ny testamenta taloha isika, rehefa miady ny firenena, rehefa miady ny firenena rotonta dia miadikadiko ny Andriamanina, hoe ny Andriamanitra ilay firenena zay ivavahan'ilay firenena amin'ny alalan'ny olona izay mivavaka aminy, miadikady izy ireo. Ny faharesena sy ny fandresena dia miankina amin'ny herin'ilay Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay tompony, ilay Andriamanitra izay vavahana. Hitantsika eto amin'ity Isaia zay efa nivakiana teo ity fa manambara fa ilay Andriamanitra ny zanak'Israely dia Andriamanitra ambony, Andriamanitra manana ny fahefana ary Andriamanitra mpandresy, ka tsy resy ny Andriamanitra ny firenena izay mifanandrina aminy. Zany hoe ambony manana ny fahefana ilay Andriamanitra, ka tsy misy ny fahavalo zay ahajana manoloana ny fiasan'Andriamanitra izay tompony zanak'Israely, fa tsy maintsy resy rehefa mitantsehatra miasa ilay Andriamanitra, rehefa mitantsehatra mitahy ny zanak'Israely dia mpandresy ny zanak'Israely. Ary hitantsika eto fa nino ireto zanak'Israely ireto fa miaro sy miady ny amin'ny fahavalo ilay Andriamanitra izay vavahany. Mino izy fa ilay Andriamanitra izay vavahany dia miaro ny vahoakany eo anatrehany ilay fahavalo. Ry avako malala rehetra ao amin'ny Tompo, ilay Andriamanitra izay tompony ireto zanak'Israely ireto dia Andriamanitra momba, hoe mitahy. Andriamanitra mitahy ny olona izy mba ahatonga ny olona ho mpandresy. Hitantsika any amin'ny Romana 9:30, raha Andriamanitra no momba antsika,
iza no atohitra atsika zany hoe raha manan'Andriamanitra ilay Andriamanitra izay vavahany zanak'Israely, Andriamanitra izay mitahy, tsy zavatra atahorana satria Andriamanitra dia Andriamanitra tompo ny fandresena izy, tompo ny fahefahana izy. Noho izany ry havako malala, oka isika kristiana, isika fiangonana, ahay ametraka ny fiainantsika eo amin'ny tompo, avelao ny tompo hitondra ny fiainantsika, fa mitahy izy sady tompo ny fandresena. Asa manaraka ny mpitarika hafa ivelany Jesosy Kristy na ilay Andriamanitra izay vavantsika isika, fa tompo izy, ankatoavy izy satria Andriamanitra mpandresy izy. Satria hitantsika eto fa resin'ilay Andriamanitra ilay fanahy ratsy rehetra, naringany ny fanahy maty, hoe ny matoto, zay no ambarany eo, resiny izany satria ireo ny vavahany ireo firenena hafa, ireo ny tompony ianteherany ilay firenena hafa, dia resin'Andriamanitra izany ary nanehoan'Andriamanitra ny fahefana. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, mpandresy isika satria manana ilay tompo ny fandreseny. Raha mijery isika tamin'ny taona 2024 iny, dia tao ny fitahin'Andriamanitra, tao ny fitantanan'Andriamanitra, na tonga isika nandresy, na tonga isika ho mpandresy, ka afaka hiatrika indray ny taona vaovao. Profon'izany izao fahatongavantsika eto izao, noho ny fitahin'Andriamanitra, noho ny fandresena izay omen'Andriamanitra atsika. Narovan'Andriamanitra isika tamin'ny asany ratsy rehetra, narovan'Andriamanitra isika tamin'ny fahavalo eny amin'ny fiarahamonina na amin'ny toerana izay misy atsika, narovany isika tahaka ireto zanak'Israely izay narovan'Andriamanitra, ary tsy vitan'izany ihany fa nampitomboan'Andriamanitra ny fahasoavana izay nomeny zanak'Israely. Hitantsika eto fa nampitomboan'Andriamanitra ho firenena lehibe ny firenen'Israely, dikan'izay nomen'Andriamanitra fahasoavana, nampitomboan'Andriamanitra fahasoavana isika. Izany nato izao atsika nahatratrarantsika izao andro anio izay farany taona izao. Matoky azy isika ry havako fa ho mpandresy isika raha manana an Jesosy Kristy tompontsika. Ny faharoa ry havako dia izao, ankalazany tompo fa izy no manorona ny fiadanana ho antsika. Ankalazany tompo fa izy no manorona ny fiadanana ho antsika. Hira araka ny faminaniana Isaia no hitantsika eto, izay lazaina horainy ireo vahoaka noho nisy nivoaka ho mpandresy, ary asehony ao anatin'izany fa avy amin'Andriamanitra no nahalavrary izay asa rehetra izay nokasainy olona mba hahitany fiadanana sy fandriam-pahalema. Avy amin'Andriamanitra izany ry havako, avy amin'Andriamanitra ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana izay omen'Andriamanitra ireto zanak'Israely reto. Manorina fiadanana ry havako Andriamanitra ho antsika, izay hitantsika eo amin'ny 2:20 izany, manorina fiadanana ho anay ianao, fa asanay rehetra dia tanterahana ho anay. Midika izany ry havako, rehefa misy ny fandriam-pahalemana eo amin'ny tany, dia mitombo amin'ny lafiny rehetra ny fiatsaran'ny firenena. Zany hoe milama ny firenena rehefa mandry fahalemana ny tany, rehefa misy fiadanana ny tany, milama. Ary izay no ambarany eto, ary izay no ahariariny eto, satria ireto zanak'Israely nahatsapa ny verina tamin'Andriamanitra ka nanome voninahitra n'Andriamanitra izy ireo. Ary hitantsika eto fa tsapany zanak'Israely tsara izany, ary izay no manosika azy hidera sy hanome voninahitra n'Andriamanitra, hankalaza n'Andriamanitra, satria nahatsaro fa nitombo izy tao anatin'izay fitahin'Andriamanitra izay, nahatsaro fa nilama izay tamin'ny fitantanan'Andriamanitra izay. Hitantsika eo amin'ny 5:15 izany,
eny nampitombo ny firenena ianao ka azo voninahitra ho anao. Nitarinao ahalala avokoa ny faritanin'ny tany. Zay no ambarany eo. Dikan'izay nampitombo ny zanak'Israely izy ary nampijoro ny zanak'Israely indray mba hahafahany iaina sy ilamina. Ry havako malala rehetra eo amin'ny tompo, manorina fiadanana ho an'ny vahoaka ny Andriamanitra ary mampitombo ny vahoaka ka hitary ny faritany, zany hoe omen'Andriamanitra fahasoava, omen'Andriamanitra ny zavatra izay sarobidy ireto zanak'Israely ireto. Mahereza ry havako fa Jesosy Kristy irery ihany no ankalazaintsika fa izy ny tompon'ny fiadanana izay manome fiadanana ho antsika, manome fandriam-pahalemana ho antsika. Profon'izany izay voalaza amin'ny tia Isaia ity. Raiso ry havako ny fiadanana izay atolotr'Andriamanitra ho antsika mba hahafahantsika mamakivaky izao taona izao, hahafahantsika miaina ny amin'ny taona izay hodiavintsika izao. Zavatra anankiroa ry havako nambara tamintsika teo. Ny voalohany ankalazao ny tompo fa miady amin'ny fahavalon'olona izy sady manorina ny fiadanany ho antsika izy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanana. Amen. Hivavaka isika. Jesosy endreny amamin'ny teninao, fa tena nandramanay izany dia mihoatra noho ny tantely aty ambavanay. Andriamanitra miteny aminay mandrakariva ianao ka manambara ny sitraponao mba hiainanay. Koa ankehitriny Tompo, vonina izahay, vonina ny ankalazanao lay mpamonjy anay, satria anao lay miady ho anay, satria anao lay mampandresy anay, ka manoatra noho ny mpandresy izahay amin'ny alalan'i Kristy. Vonina ihany koa izahay ankalazanao mpamonjy anay, satria anao lay manorina fiadanana ho anay, dia fiadanana tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao, fa lay fiadanana miavaka, lay fiadanana avy aminao. Tompo, mivavaka izahay ho anisam-batan'olona, aoka ho marina amin'ny fanolora-tena ny tsirairay avy, ka mba tena hanolo-tena masina ho sitraka ao Andriamanitra, satria fanompoam-panahy mety ataonay izany. Mivavaka izahay ho an'ny ankohonana, aoka mba tena ho marina amin'ny fanompona ny ankohonana kristianina, ka sahiteny sy hijoro vavolombelonao ka ilaza hoe raha izao sy ny ankohonako dia hanompo an Jehovah izahay. Mivavaka izahay ho an'ny fianakaviana, aoka mba tena hifankatia, satria ny didy vaovao izay omena ho anay dia mba hifankatiavanay, tahaka ny nitiavana ho anay no hifankatiavanay kosa, aoka ny fianakaviana hifankatia. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonana, mba hatanteraka ny mission izay nomena ho azy, dia ny amin'ny fitoriana ny filazantsara araka ny baikonao hoe mandehana ianareo ka mitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mandehana ny amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mivavaka izahay ho an'ny fiarahamonina, mba tena hanana firaisan-kina sy fifandeferana, satria ny teninao milaza hoe mifandefera ianareo ka mifamela heloka, ary tahaka ny namelan'i Kristy ianareo no aoka hifamelanareo. Mivavaka izahay ho an'ny firenena, dia Madagasikara izany, mba tena hanana ny fahasambarana, hanana fandriam-pahalemana, hanana ny fahafahamanao rehetra izay tokony hananany ny vahoaka tsirairay avy, ka ho tanteraka ny teninao hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho andriamaniny, ary ho tanteraka ihany koa ny hira-pirenenay hoe
hiadana sy ho finaritra esambatra tokoa izahay. Izany ny vavakary Andriamanitra tomponay eo koa aray so antra kasitrahana eo anatrehanao, ary aoka ianao ameno izay banga rehetra amin'izany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay toy izany. Amen. Anatanteraka andrakitra isika riavana ny firana 750 no ataontsika, rakitra iray ihany no atao anatin'izany. Ry Jesosy masoandronay io. Sika nolotra ny rakitra amin'ny hira ry tompony arenao. Toerana ianareo ry havana. Ankehitriny sika dia tonga amin'ny fotoana ny asa sy fampaherezana, ka eo ampakany mpiandry ny toerany dia ny hira 470, ny andininy voalohany sy faharoa no ataontsika. 470, andininy voalohany sy faharoa.
andro rainay ianao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay, lay nanaiky anomenay ny fiadanany avy any an-danitry ny lanitra eto anao ankehitr'io. Misaotra anao zahay, mitsaoka manodidina ny seza fiandriana ny fahasoavanao, mahatsiaro fatrapamonjena Andriamanitro, velona ankehitr'io. Nandritra ny taona maro ny ainanay teo foana ianao, amarana izao taona izao zahay. Misaotra anao ankehitr'io satria ny fitahina manana ambiampy avy aminao no antom-pisinay. Tompo, misaotra noho ny amin'ny famelan-keloka izay natao teto amin'ity toerany ity androany. Mendrika loatra ny anaovana izany eo anatrehanao, fa ho ianao hoe mamela ny heloky ny namanao. Tompo, ny disadisa mpahotana izay tsy mamendrika ny andray ny fiadanana avy aminao, efa nofohananao zany. Na dia tsy mendrika andray ny fiadanana ary izay Tompo, atolotra ho maimaim-poana zany, ary fantatra efa aina nafoinao teo amin'ny azo fijaliana vao natratry ty andro androany ity zahay. Lasa ny taona 322 andray ny taona vaovao zahay avy aminao zany Tompo, ary natonga ary ny taona vaovao izay ve Tompo efa mba hitsenanao ihany koa ho afaingany ianao, ampiomany ny olonao Andriamanitro, ampiomany ny fonony tsirairay avy, fa mandalo zao fiainany zao sy ny filany, fa izay rehetra manao ny sitrapony Jesosy Kristy no mahazo ny fiadanana. Tsy mba fiadanana ety an-tany ihany zany Tompo, satarina fotsiny zany ety an-tany, fa le fiaina an-danitra tena omenao maimaim-poana ho an'ny malalanao zany. Tompo, misaotra anao, fa tena Andriamanitra tokoa ianao, tsy misy Andriamanitra azo ampitaina aminao na aiza na aiza, fa na ny fahavalonao ara-dia miaiky fa lehibe amin'ny asa ataonao ianao. Zany no antony havelomanay androany. Misaotra anao ankehitr'io fa tanteraka ity fotoana ity, fotoana lehibe fa ny fanomezanao ary programanao zao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny vahoakanao maro be resy lahatra oty amin'ny tempolinao masina, fa tsy tany ho any ivelany tempolinao, any ho any misy mandany vola, mety ho anapitrisany tsy voisa akory aza, mihintsaka amin'ny fahalevanja, amin'ny fifaliana vetivety, fa izay kosa dia nomenao ny fanahinao masina dia vory eto ankehitr'io. Ary raha misy ny tianao omena ny fiadananao dia reto vahoakanao izay tonga maro eto amin'ity toerany ity, Tompo, mahita ny masonao, tsy lalodalovana ny sofinao, hitanao ny etaetan'ireo Andriamanitro, ireo ny vahoakanao. Pitrapitra, matsiaro, fa tena tsy tanteraka. Raha vita ny famelan-keloka taminay samy zahay, ianao Andriamanitra sy zahay ihany koa etsy an-daniny efa namela heloka ianao, ary mbola indro ny tananao mitsotra. Tsy mbola nisy fotoana nanemoranao ny tananao ka tsy handray anay tsirairay avy. Ho an'izay rehetra mantady mibebaka marina eo anatrehanao ka anana fo vaovao, ny taona ny vaovao mety ho raisina afaka ora vitsy, fa ny fonay ity Tompo, zao fotoana izao indrindra ny vavahanay, mba ho fo vaovao, olona vaovao ao aminao Kristy, mpamonjy eo reto ny olonao tonga eto ankehitr'io. Ary raha mahazo any fo vaovao zany dia any amin'ny fiandohan'ny taona sy ny fiafarany ihany koa no angatainao, angatainay tsirairay avy, mba tsisy anana fo lentitra Andriamanitra. Tompo, misaotra indrindra noho ny fahasoavana sy ny indra fonao, misaotra indrindra ny fidiananao anay tsirairay avy
ato amin'izao toerana izao ny ainy teninao indrindra fa nandritra ny tamin'ny maraina tontolo ity faronao fidinao zahay hiara-mandova amin'ny Kristy sambatra izay Jesosy tena sambatra fa anao zay rehetra misy zay rehetra novolenao ny mpanomponao dia miara-manjaka aminao ka tsy orin-javatso misaotra Andriamanitro ankehitr'io ary ireo mivahoakanao hovakina ny tenim-pahefana anorenana azy ao asa masina izao aoka izy anongila tsofina ka ho resy lahatra fa enao Andriamanitra no hitany sy mametra tanana aminy dia enao Andriamanitra ihany koa no ny antso azy dia ho anao ny voninahitra ny amin'ny tenim-pahefana hovakina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompotianay amen. Heno ampanazana ary ava malala ny tenim-pahefana hoentina manorina zao asa masina zao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria za makany amin'ny ray ary na inona angatahnareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hakalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho angataka amin'ny ray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary hoy izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazany tsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no ovonjena izay tsy mety mino no hoelohina ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino hamoaka demonia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy andray mena rana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavan'Andriamanitra fa izy ireo kosa dia lasaka nitoroteny ny tontolo eny ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'ny inona na amin'ny inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza angonandrona telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Ary hoy indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nanyrahany ray ihany no anyrahako anareo kosa ary rehefa nilazany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elokiza no avelanareo dia voavela izany ary na aniza kosa tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Ivavaka isika tompoko. Jesosy tomponay io misaotra anao zay noho ny amin'ny tenim-pahefana entina norenana zao asa masina zao. Ny teninao tokoa dia efa nanehoanao ny voninahitra ao tamin'ny toerana maro tamin'ny olona maro Jesosy tompo ary nonay mandraka kehitriny efa niasa teto ianao ary mbola miasa eto anao aneho ny voninahitra ao eto amin'ity fiangonana ity ianao. Masina ny teninao fa ny olon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay teny mitondra fahariana vaovao aty anatinay. Eny tompo ny teninao no mampitoetra ny fiadananao aty amponay. Ny teninao koa dia teny sabatra roa lela entina mandresy ny asa ny mpanjaka ny fahamazinana eny amin'ny rivotra. Ko ankehitriny raha hodidina ny asa matin'ny Satana tsy mitondra vokatsoa eo amin'ny fiainany reto vahoakanao dia ny herin'ny fananao masina no atateraka izany. Amen. Androko ny asa matin'ny Satana tsika riabana dia angaviantsika tsy croiser les bras, angaviantsika tsy ampamatotra ny tongotsika fa hitsotra fotsiny, angaviantsika tsy hivavaka na ekipy fa hijery aty alona aty amin'ny la croix. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta
lay vaompy ty aminazy fijaliana tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka andriamanitra velona tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no didiana sy androana anao ry Satana mialaka mandelana amin'ny farihy rehetra hafa izay voatendra tsara toerany dia folo sy ny miaramilany tsy maintsy mialana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto miaraka aminao ny entanao tsy firongonao rehetra ny aretina ny fitaka ny lainga ny faratsiana rehetra ny tsy finoana ny tahotra ny osina maro samihafa tapahana sy didiana ary hoanana ny farihy rehetra hafa sany rehetra any miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary izay ny didiana sy ny roahana teto aoka tsy verimberina amin'ny reto vahoakanao reto tsony miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mbola io mibavaka sika ry havako tompo misaotra anao no nanomezanao ny hery na ahafahany sakaizanao nandidy sy nandrodana ary nandroka ny asan'ny maizina any amin'ny farihy rehetra afo mandrakizay indreto ary ny zandrinao tsiraray avy Jesosy manantona anao sy mitodododo aminao amin'izao famaranana ny taona 2024 izao tompo mienatra sy mangay ahy izy ireo satria teraka tamin'ny ota ka malaky mivily manao ratsy hitambesarany ota natao izy ireo Jesosy mavesatra amin'izany rehetrarehetra zany miaraka amin'izay rehetra mangeja sy mamatotra azy kanefa ho any amin'izy izy ireo Jesosy fa ho any aminao irery ihany no hiantsapazany hiantorahany hitondrany izay rehetra manahirana azy satria ianao no tia sy mangoraka ireo zandrikelinao tsiraray avy ireo ka ekeo ny fanolora-tena ny tompo hanompo sy hanome voninahitra anao dia mamindrafo amin'izy ireo ianao mamelany eloko izy ireo tafio ny fanainao masina izy ireo mba hifikitra hiorina ary hatoky anao mandraka riva amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Ry havako hoy Jesosy aminao androany makanesa ty amiko ianareo rehetra izay mavesatra etana fa izany ho hanome anareo ny fitsaharana izany ho hanome anareo ny fiadanana manatona ny mpanompon'Andriamanitra dia ataontsika ny firana FFPM 720 sy 487.
folo sy roanjato. Fitopolo sy efajato. I
dimapolo sy dimanjato. Fifoazana fahaenina amby folo sy telonjato.
Toazana fa 420 sy 300. Vavakantsika tompoko ry Jesosy Kristy tomponay io saotra anao izahay fa natanteraka indray izao asa sy fampaherezana izao natao tamin'ny reto vahoakanao ndreo izy ireo Jesosy samy manana ny etaetany raha misy ny tsy salama raha misy ny manana marary ianao Jesosy ne ampahery
hanasitrana sanendriny loharanona retina ny tononona tamin'izy ireo izany fanasitranana izany ny fiadanana ny famelan-keloko Jesosy dia ianao anenana marina mandrakariva ny teninao amin'izy ireo fa Andriamanitra be famindram-po ianao ary tsy hita lany izany famindram-ponao izany. Tompo dia hamakivaky izao alina izao reto vahoakanao ireto samy andeha hamonjy ny tokantranony ianao no omba sy ihany tsirairay avy raha misy tsy tonga teo ny ampahany tamin'izy ireto ao anatin'ny tokantranony ampy mizara ny fahasoavanao hijery